Fotoanan'ny tantara arahanao isaky ny alahady amin'ny 8:30 alina eto amin'ny R.D.B. Ilay tantara nosoratany sedera nantenaina R.D.B no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Zana-Drazana Ratsy Fipetraka. Ireo anome-aina ny tantara Vantso, Lanto, Liv miaraka amin'ny Falsy Sinaizy ary Bruno. Tovrazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosa. Mandro fa tsy mety io e. Za ihany rana bavy. Ka ino zato vao nentina la? Ohatra, raiza tolo zato ny aiza ny ankizy. Ka ngamory iny rehefa fialan-tsasatra tahaka izao mba hita mipetraka sy mijanona eto tanàna e. Lasa miaraka amin'ny ankizy namany ihany izy ka rehefa hariva vao modiko. Ka ino tiatindihan la? Ka tsy zano fa momba n'le fivorim-pianakaviana tamin'ny lahady iny ihany ka. Le resaka famadihana indrindra. Ka ohatry ny manahirana be ngely izy ronore. Zay zao tsy mbola nandefasako fisainana kely tamin'izy iny akoriko. Ka eo indrindra ny tena ilako hafantarana ny hevitra ny ireo ologay. Ka sarotra ngeo aho zany aminao re. Ny olona efa samy manana ny heviny avokoa. Eno fa na dia isika piraitam-po ihany tokoa azy. Ka zay mitsy sady tamin'iny alahady iny ohatra ny tsy dia nisy hevitra tapaka loatra zany fa rava maina teo fotsiny le fivoriana. Zay ny vokany rehefa tsy misy mitovy hevitra tsikako. Ka ngamo izy ity dia azo fitaina mora tahaka izany fotsiny aminao e. Tsara hitanina trany ihany aloha ny fianakavianako. Ka mazoto amin'izany ary ve nefinao re? Mazoto amin'inona moa zany ny tian'olga ho any taniny e. Mazoto amin'ny fanentanana amin'ny fianakaviana amin'ny adidy sy ny andraikitra ve sa hoe mazoto amin'ny fanateterahana an'io famadihana io? Izy roa mitambatra zany ko. Efa fantatro kosa aloha ela fa hoe mazoto amin'ny fanateterahana an'io famadihana io e. Fa ny tiako fantatra hoe voasarika amin'izany ve ny rehetra, indrindra fa dadatoa izay tena miziriziry tokoa. Fa ngamo dadatoa iry ihany no afaka amin'ny fanampy amin'izany e. Ny azy nefa fantatra mazava neviny ary efa tsy mahavita izy dia mijanona e. Raha mba vitan'izany tokoa moa. Ny olana amina angely orga dia ny fianakaviana rehetra ny ferangara iny e. Dia hitanao amin'izany ary sarotra io aminao. Eno ka sahala tsy ohatran'ny hoe tsy nanana ray aman-dreny be niteraka rangahy iny ny maty avy no atao tsinotsinona. Manana ny foto-keviny izy ronory a. Eny fa raha ny foto-kevitra manary ny fomban-drazana tahaka izany ireo olga raha amiko aloha dia tsy mety mihitsy izany e. Dia ina ary ny tena tiany lahatao amin'izany e? Fa ianao ve makasitraka ny anateterahana ny famadihany aloha? Efa reny nambarako tamin'ilay reny e. Mazoto dia mazoto tokoa fa raha ny hevitry andro vatiko no antaniana dia mitovy amin'ny hevitry dadatoa koa ny azy. Mitovy amin'ny hevitry dadatoa? Eno a. Fa ry zareo reny tokoa moa zany. Tena tsy mamadika mihitsy ry zareo. Dia inona daholo ary ty e. Mandreraka be zany olga. Ka zay ngely nambarako tamin'ilay teo fa hanahirana ihany izy ty e. Tamin'ny 6 fotoana nodibiasan'izao nefa tsy mbola hitako izay nialangalana. Zao rangako malaina avokoa ny olona rehetra. Miara voatsoka ny rivo-pandrosoana amin'ny fanatotoloana aloha ny antony baribary. Ekeko zany ry olga, na eo ny rivo-pandrosoana na eo ny fanatotoloana ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny foana ary ny fomba koa dia fomba trandry. Tena raha izary valy nohatranao dia aleoko ajanona any zany resaka zany mariny ho sahirana amin'ingy ianareo fa inona mory se no manahirana any amin'izany
Ka amin'izao fotoana izao nge fa hitan'se ihany ny vidim-piainana ny fahasairanana samy hafa ka nareo zany angery andry mbola azo lasaina ho manana ny ampy miohatra ny amiko ka inona no mety olana ny amin'izany ohatra za aloha de tena tsoriko fa tsy mety tamin'izany velively ary Nora marina io nge le fanlazaiko tamin'lary Nora tsy mety an'izany izy hoa ka zadino nefa fa ray be sy reny be ary ray aman-dreny nahitana masondro no pasanao marina aloha zany mba tady tsy ho tsara ihany koa ny afatra dada fo ny fahaveriny tany ny fomban-drazanareo rakizy zay mihitsy no afany tafiolamo zay rehefa fotoana an'izany ho izy nefa to adininy velona sy tsarony tsony zany ankehitrindry ka taona maro lasa angamba nge zany valy taona maro lasa tokoa dia nanafatra izany izy ankehitriny nefa tia tonga ny fotoana to mialangala ny reto zanaka aman-jafy fa ahoana tokoa injaka nandeha tany any lahy maly njaka vera ny fotoana nisy atokana amin'izany sa ahoana ry valy to zany ambarany any zany mihitsy tsy manam-potoana amin'izany hono izy inge hoa ny entanaza mbola betsaka ny tsy tafavoaka hony zay indray njaka sy ny aferany dia mazava loatra fa izy ny lohan'ireo zandriny rehetra ireo ka izy ange ny zokony sady laha matona velany tompoko lahatso zokontsika raha mba teo tokoa mantsy izy zao angamba mba nanaraka izay teniny avokoa ny olony rehetra izy tokoa mantsy mba masy teny afaka mijoro manoloana ny dadana amin'ny fitenenana ka tamin'izany angery valy mbola hafahafa koa ny fiainany tsy mbola mitovy amin'izao mbola afaka nanararotra avokoa ny rehetra tamin'izao tsy hitako hoe misy mifakaiza amin'ny firy moa zany ny valy ary ny teny amin'ndrineny farana nanahoana leo be aho tena leo voalohany indrindra aloha vao tonga teny dia ny samborany vola so mba misy vola hony amidinay vary arotsaka ny oalina ho izy fa any fotsifotsiny zay reto miaraka amin'ny ankizy tena mandreraka jereo ny se amin'izany ary mba mety se mipetraka eo amin'ny toerany amin'ny fahasairanany kosaka ka ny arapany azy ange zany tsy misy ry valy ka zao kosa ny hery any izy tenge tsy hoe vao zao ny neritreretiny efa tamin'ny heri-taona nefa tonga ny mpiandry tanàna avy any ambanivohitra ny laza fa etsika io fasana eo amin'ity taona ity fa nefa ohatra ny nodininy rehetra tsy re akory zao tonga le fotoana vao samy milaza ny problemy avy raha tamin'izany nefa nge no nanao boatin-drakotra na dia arary zato isan'andro ihany aza meno fa navita tsara ny adidiny tsirairay avy ka ny fidiram-bola nge tsy mitovy avokoa zao Nory tsy hananatsiny amin'ny maty zany akory inoko fa any amisy azy ihany izy mahita izao olana mitranga sy vato misakana lehibe amin'ny fanatanterahana ny famadihany zao za kosa aloha reo olga ohatra ny mbola samy tena sarotra amiko mihitsy nananken'izany ka inona ary nefa no ataony lahy inona ny azony lahy atao amin'izany ka andao aloha tsika sindry araka andresy lahatra azy ireo aloha zay mitako fa mety ohatra ny herim-po verimaina ihany zany ry Nora manan-keseny ny zava-misy mariny firifiry moa zany zao reo miseho azy hoe mpandalany fomban-drazanareo nefa nanajanona zany efa hatrinela noho ny zava-misy amiko ry se akamony zany ary to satry ny reo aza misy zao fivavahana isan-karazany zao hiaro azy ka misy andiny teny nefa nge ao hitazonany sy hanoanany eviny tsy te hifanditra amin'izany resaka fivavahana zany aloha fa aleo aloha andeha dia raha vonony ianao reo olga dia mba hiaraka amiko amin'izay zavatra zay sika sa hoana eny rehefa mbola hita eo zany zay fa mampamangy amin'izy menadany dia veloma sery andra eny ary veloma ry valy dia ahoana ny amin'izany ry andry hitanao amin'izany fa tsy manaky ny fanajanonana n'io famadihany velively raha ianao ry fantatro tsara iny zandrina iny manko ka ny azy nge efa hita fa sarotra ary tsy mety tsony nefa izy ohatra ny bedoika zany foana manka mamy fomban-drazana izy ary manka toso manaja ny teny maty zay no mampisisika azy amin'izany to tsy hitako nefa zay miomboka-hevitra aminiko ho sahirana izy amin'izany marina zay no tena mampalahelo amin'izy iny dia enoko ve zany dia akasitraka n'izany famadihany zany ka tena tsy hitako tsy hitako izay tena hevitra hijoroako amin'izao anaraka ny heviny ve ka porofo mitohaka amin'ny tenda nefa dia jereo ry razaka mianakavetsika zareo reo mihitsy ange fa ino ny tena mafanafo amin'ny famadihana nefa rehefa tena nahita ny tena marina sy hoe fahaditsony ny tolo fahiny tamin'ny fanaovana zany dia
Nijanona izy nisy naninona azy zao teo ny razana ka nisy naka ve ny lamba ny rakofany amin'ny alina sa hoe nisy nanangatra sa tsy haiko finono pony zany rolka. Fomban-drazana tsy mbola hita izay naratsy azy hoy ny tolo. Fomban-drazana efa hita amin'ny baribary zao ny tena maharatsy azy. Mba nahita olona namadika any tokoa aloha taloha fa firifiry moa ny olona miady eny antsefatsefany iny. Firifiry koa reo mamy ka mitondra aretina ho an'ny vady aman-janany ny pitsony iny. Tsy te ady hevitra be aminao amin'izany fa aleo sika atorika. Marina tokoa aloha zany. Ohatrantsika senao ndray tia ny famaly amin'izany hitoko. Zao de efa azo tonana lesona sadika. Mampifamalina de vao te ampiandohana fotsiny azako. Tsy hitako be ihany ronoro ny heviny. Ohatra manenjika adolo zany izy rehetra. Zay alehako rehetra ohatrany. Zay fa nafantatra izany tena mpiandohana ihany. Saingy ianao moa no tena sisika ka tsy hitako izay tena nilazaina. De mba zany ve ronoro no asetin'izy ireo ny fitiavany ray aman-dreniny. Makivy anie izy raha ohatran'izany. Ka ataonao ahoana ry? Asa ny tena mahalasa ny saiko ny ronoro de mba azo zay akom-pahafantaran'ireo razambe an'izao zavatra mitrangatra ho any amin'ny toerana misy azy any. Ianao aza moronoro fianakavian'izy ireo matsapy izany tsara maika fa zay zako. Ka zay ny lazaiko anao tena mahampalaila ihany ronoro. De enao rery ihany tokoa zany zao sisa tsy maintsy hitolona amin'ny raharaha ity. Za mihitsy zay ny tena hevitra olo-ka anabaviko sisa eny zay ny tsy fantatro fa tsy fantatro tsony izy na anaraka na nanaraka izay voalazam-badiny. Fa ahoana nefa ozy izy taminao raha ny fahazahoako azy aloha ronoro de toa mibahanao an-tsainy ihany ny teniny andry. Zay mihitsy ny hitako hoe manakana ny safidiny. Mazava ho azy zany. Ka zay mihitsy ny tena mandreraka amin'le zavatra anie. Inory ahoana ronoro? Malahelo anao tokoa amin'izany nefa tsy hitako. Raha zay ianao ronoro. Maninona ronoro? Ahoana ozy ianao? Ka oka ihany. La zao re ronoro zay tianao ambara. Avy aloha aloha azy zany ka. So mba tia laza amiko ary ianao hoe ajanony ihany io famadiany io ronoro sa ahoana ny hevitra? Ajanony ihany afa ianao koa. Zaza tsy nilaza izany taminao koa. De lazaiko anao ronoro fa malahelo raha toka iombon-kevitra amin'izy ireo ihany koa ianao zay olo tiako. Tena mariny malahelo any amin'izany. Noroko. Eno aka ianao ihany sisa antenaina zao. Ianao indray ve no andeha hivadika malakireo? Aza manafo eo akaikinao lalandava Zany ny teny tokony ho lazainao ampahirezana ako. Zao za ihany. Hay Noro, manao andry? Manao na olika. Salama tsara ka. Ka mandro aloha misaotra. Fa inona hono ty atondia salasala-potoana? Misy vaovao maika anga sa kinona moa fa manodidina ny tira raha ho tanterahan'ity ihany? Ay ve, fa ahoana? Nefa kinandohan'ny Noro be loatra amin'ny famadiany io de mba te antany hoe ahoana marina moa tena fikarakarana sy mifandraisana anjara amin'izany, indrindra moa fa ny toerana misy ny tsirairay amin'izany ka manjary resaka manahirana be ngela izy amin'izao Noro ataoko fa fantatry Noro tsara angamba izany rehefa tafaresaka nareo sy Noro zay mihitsy nanataonao ka ny olo-gasy zaoko. Bekrina dahy tena bekrina loatra izy ka tsy hita loatra izay anaovana azy. Na zaza nge kivy nefa tsy hitako izay lazainy. Izy ireo sisa ankehitriny tsy mba miombon-kevitra, tsy mba hoe miombon-kevitra amin'ny fianakaviana amin'izany fa tsy haiko manantena izy fa olo-gasy isa nampy azy amin'izanyko. Eritrereto Noro fa matetika izay mivady ato an-trano izay indray aza ny tena mifamarina io resaka io de tsy hitako mihitsy raha ny fahitako azy nefa de tsy hanaiky hatrany farany Noro de inona ny atao manoloana an'izany ary ka efa lehibe izy iny manana ny heviny
Ka tsy afaka ny andrara azy amin'izany sika. Na lehibe tokoa aza nge izy dia mbola eo ihany ny mahazandry azy ary aminareo mpianadahy. Ka izy sisa ny afaka mijoro. Tokony hanaraka azy ihany izay amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny lafiny iray toa tsy hitako ihany izay tena sakana amin'izany. Asa mahery loatra ve ny fitiavany any dada sy mama? Sa reny mivantana ho aminy ny bitsiky ny fitarainany razana hoe tafiolampo izay fa mangatsiaka. Dia izany efa nambarako anao izany re Ronory a? Efa hitako ihany tokoa mantsy ny fisalasalany amin'izany. Tsy dia mampaninona loatra izany Ronory. Dia inona no ataonao? Ka tsy maintsy hamadika ahy hamadika an'ireo ray aman-dreniko na iza faly na iza tezitra. Ary na iza hitovy hevitra amiko na iza anankiana dia tsy maintsy mamadika. Aiza nefa no mbola nisy hoe olona rainina natotosy izany. Raha tsy voatiandray mitoraka ity tokoa. Asa za rery tokoa ve sisa ny tena mahatsapa ny asin'izany famadiana izany amin'ny fianakaviana rehetra. Anisan'ny tena tanjona amin'izany nefa ny fiaonam-ben'ny mpianakavy. Eo ny fotoana iraisana. Efa tsy mijery an'izany intsony ny razana sisy membon'anitra raha misy fitiavana azy. Aza matohatra nareo fa tsy avelako hiparitaka ao pasanao akory ny tolam-balinareo raha mbola za ihany koa ny za. Tsy avelako hiraraka tany ny afatra navelanareo. Nory a. Efa tonko ity izao ny taratasy avy any ambanivohitra mampilaza ny tokony andehanana any Ronoro a. Roviana tokoa moa izany. Rafaka piko. Tokony mbola anatrika mpanandro mantsy amin'ny andro isokafan'ny fasana io. Izay efa nanafarako ny zala fa tsy maintsy hatrehan'ny solotena avy aty izany. Ay. Ka iza moa no an'olotena amin'izany io fa tsy za ihany. Tsy misy iza tokoa afa-tsy ianao. Any andraikitra any adidy Ronoro a. Ode nareo ty mandrosoa re raika izy a. Mandrosoa ody rery mamanona. Mandrosoa hoe mandrosoa nareo. Ary izy daholo ny kizy sa mbola variana ho alatrano ao? Angamo misy afa-tsy za ihany. Odry maninona? Eno angamo misy afa-tsy zao a. Fa nahoana kosa re anako? Ka zany ambarako anao re zany ry mamalolona. Tsy misy afa-tsy za ihany nandeha aty ka. Fa ahoana? Fa nga misy salama ao Antananarivo ao. Ka salama daholo ny olona ao. Ka ahoana no ianao rery ny tonga aty? Angamo zany hitanao ihany fahasairana ny etsy-ndany ny olana koa mipetraka ho an'ny rehetra. Mba lalina koa zany anakako. Na dia aka-rivotra ty ihany aza ve? Ary izy olo ka? Fa zao ary mamalolona. Inona aloha masaka fa tena nonangia zany. Hitanao ihany ny alaviran'iny ty tongotra. Zako moa ty de variana re. Ao ny vomanga ao. Andraso misy ny aloha alaiko vetivety. Dia raha tsy manahirana mba hitondrao rano kely alery mamalolona azafady fa tena mainy metaita mihitsy azy zany ka. Vetivety foana re anako. Eny are. Ka inona ny vaovao nentinareo avy any Antananarivo any? Inona rery mamalolona ny vaovao any ny maly tsy niova hatrany ka. Manahoana izy dahakely zanak'olo ka tsy efa lehibe ve izy zareo re? Ao izy ao. Re ny mantsy mba mpanao vakansy aty rehefa fotoana ny fialan-tsasatra tahaka an'izao ko. Ka tena nalahelo mafery zareo raha nahafantatra fa hoe andeha aty ambanivohitra ko. Eno akina nina kosa raha mba nentinao izy. Ka dia irongorongo akizy kosa avy ary mamalolona. Ka na izaza nge mba mahatsiaro malahelo azy da reny. Eny mbola betsaka reny fotoana aoriny. Ona dia ahoana sy ahoana zany aloha ny fipetrapetraka ty raharaha ty. Ka inona moa fa tsy efa reny voalaza taratasy taminareo reny? Eny ny taratasy aloha efa voarahiko ihany. Inona indray ary?
Ka ny amin'ny fanomanana azy aty nge ny anontaniako anao e. Any ka nareo avy eo Antananarivo avao ihany nge no ohatry ny tsy arenesana feo firy amin'izany. Rehefa ho any amin'ny dadabe rahiratra ianao dia azo daty sy fotoana ahafahany io mivoa dia ho avy ilay fotoana. Marina tokoa izany e. Zay ka anjarana anao nefa ty tsy hita ihany ko asa zay nataoko hoe ahoana ihany nareo ao ary. Fa tsy hanao zavatra ve nareo Ronory a? Anala baraka ny anarandray aman-drenareo eto amin'ny tanàna Nambomahery eto nge nareo e. Tsaro fa olona mba nanana ny asiny eny angery zareo reny. Fantatra dia fantatra tokoa zany rery mamalolona. Tolozanareo mienahena fotsiny ty iziko. Ka ny olana ne tona anjary voasariky ny fombafomba sy ny fandrosoana ny mpianakavy sy ny mpiray tampo e. Ohatray. Zay eny zay mihitsy no azoko ilazana azy. Tsy azoko ny tiana ho lazaina fa ahoana? Tsy fantatra tokoa ry mamalolona fa miady rery nge amin'izao zavatra izao e. Fa miady rery ahoana moa e? Tsy afenina anao fa tsy misy resy lahatra amin'ny fanatanterahana ny famadino intsony re mpiray tampo amiko sy ny fianakaviana ray manontolo e. Andray, fa ahoana Ronory a? Efa volana maromaro lasa tokoa zay no nanentanana azy nefa ny sasany zany vao mahita mandondona ny varavarany dia efa me ao ny maneso. Fa inona no antony Ronory a? Ka samy manana ny hevitra entiny tsipaka an'izany rehetra zany e, dia tsy hitako tsony zay atao. Ronory a, so dia verinao fa kilalaon-jaza azy izy ty? Tena fantatro hoe zany ry mamalolona. Fa tsy afenina anao fa tia za manoloana anao ty kosa sisa ny mahatsapa an'izany rehetra zany. Tena mahakamo ahy mihitsy anao ty ka, marina e. Dia za indray ve ry mamalolona nomenao tsiny amin'izany? Nahazo avy any Antananarivo aza nge fa mafy. Ray aman-dreninareo no ao am-pasanao ka dia asakasakareo. Efa lehibe nareo zao ka samy manana ny lohany. Ka za nge ry mamalolona vonina e. Vonina dia vonina tokoa anatanteraka ny famadinana io fa tsoriko aminao zany. Fa tanapolo ve Ronory avitinina? Zay nge ny tena matezitra e. Resaka arabola ve no mampitebiteby amin'ny mamalolona e. Tsy mipetraka ty marina nareo ka tsy mahatsapa an'izany. Ka tsy hitako tsony izay tokony atao e. Amiko dia ny fandrakofana lamban'ny razana sisa ny zava-dehibe. Araka nefa fotoana efa voatondro, raha pitso dia ny rapitso ihany aloha dia mandeha any anao makany amin'ny dadabe rahiratra, avy eo hita eo ny toyany. Raha tsy diso a. Eny tena tiatoko. Ary tena antitra be nge izany trano ny dadabe rahiratra izany e. Tena tia mihitsy ilay izy. Mba marina mafy raha tsy rivotra mafimafy fotsiny dia amporotsaka an'izao. Jerevina ny tolanam-baravarana azy ty tsy mipetraka amin'izay tokony hipetrahany intsony. Andraso aloha. Ao de. Ay izay olona e. Tonga dia mandrosory se a. Ie. Ay ve ka ato ihany ianao e. Ie fa ahoana e. Tia kiraro se aloha e. Tia kiraro se. Fa manimbaziba ny toerana masina. Ay oka aloha ary andraso ary aloha asoriko e. Ajanony ery fiarany ery reny e. Andraso aloha vetivetika e. Zaika. Ary tsy mbola mipetraka aloha se fa zao. Ay. Mandra-pahana masoko an'reto eo am-pitsanganana eo ihany se. Ary mangataka fahanginana tanteraka ny masina amin'izany. Eny aza matahotra ianao ry dadabe rahiratra. Masina ianao izy. Tsy mahazo mipetraka zany raha tsy vita izay vavaka ataony ato. Inona izany lazainy izany? Masina. Tongongona tsy fantatra izany. Foa! Afaka mipetraka amin'izay se. Dia misaotra ry dadabe a. Fa inona no tena olana amin'izay sy tsy areseny lahatra an'ireo fianakaviany se amin'ny fomban-drazana e. Fa to fantatro fa. Ie, io jereko amin'ny sikidy io mantsy. Mba lalina koa izany ry dadabe rahiratra. To tsy ny teny akory dia fantatro sady. Ampidi-toza an'izay io zavatra io ary
de tena tsoroko am'se tsara. Ahoana tsara hoe maninona tsara ampidi-doza? Tsotra sy mazava ny nambarana ato hoe. Ka ampidi-doza ahoana ozy ianao hoe? Fa ahoana moa ny zandray nidiran-doza amin'izany? Tsy ry zareo mpanimbaziba sy manao tsinitsina ny asin'ny razana ve no... Move tsy haka ny tatinandro ny afahan'ny fasana misokatra no atongavanao eto amiko eto. Zany de zany tokoa ry tadapera hiratra. Arakaraky ny hanomezako anao ny fotoana tokony isokafany ary de idirany vatanao ka handrinao eo ambonin'ny akalambato mandrakizay. Ahoana tsara hoe ry tadapera hiratra? Tsy misy azoko mihitsy zay lazainao hoe andriko ambonin'ny varavara eo ambonin'ny akalambato mandrakizay eo na fa tsy azoko zany. Mazava am'se tsara zany. Ry tadapera hiratra, ahoana moa ninoko an'izany? Osokafanao anisany fasany, manontany an'izay zao izy ry tadabe. Anatanteraka ny famadihan-drazana ary ilaiko fatarina aminao ny andro sy ny fotoana mampety an'izany araky ny fomba. Poa aza mandray an'izany ianao ry masina. Poa tsy fatany marina. Fa ahoana marina? Tsy anananao zony fanimbazibana tahaka an'izany. Ry tadabera hiratra fanimbazibana inona e? Tsy mbola nisy hatram'izay retany ren-danitra zay ny famadihana ka hoe ho-tokana no andeha ambony lamban'ny razana. Move tsy zany ny kasaina tanterahana. Mazava ho azy rehefa tsy misy manampy any fanakaviako ry tadabe. Tsy azoko ataony mandeha sy ny tatinandro am'izany satria tahaka ny manondro ny tatinandro afatesany sezany. Tatinandro afatesako? Fa roviny zany ry tadabe. Amin'ny fotoana tadavony se anaovana an'io adalana io e. Malazo mahay manandro ianao ka lazo amiko ry tadabera hiratra. Roviny fasana io tokony isokatra aminosako lamban'ny razana ao anatiny de ampy azay. Tsy misy azoko atao am'izany ry setia. Raha tsy voataona se mihitsy ireo fianakaviana sy ny Zana-Drazana rehetra. Mbola averiko aminao ihany e. Eny fa na de efa hitany sy kidinao teo aza fa tsy misy mazoto amin'izany intsony izy ireo. Za zay manoloana anao zao sisa ny Zana-Drazana vonikijoro amin'izao fotoatsaro zao. Zana-Drazana ratsy fipetraka se raha izany. Fa ratsy fipetraka ahoana ry tadabe? Ratsy fipetraka e, totombitana. Iza ny totombitana? Iza manaja ny asin'ny razana sy Andriamanitra sa ny sasany manao zay manao tsinitsinina azy, tsy mihevitra an'izay efa rany akory. Tsy ekeny razana ny zavatra kasainy se ho tanterahana. Fa tsy ekeny ahoana koa e. Hafa n'izany tamin'ny fahavelona hoe tsy maintsy atao ny famadihana. Mandeha any se aloha fa tsy misy azoko atao mihitsy am'izany. Arako nefa nambarako tamin'izay teo. Tena mandreraka avokoa izany ka. Ary manavatra an'se hitandreny se am'izay zavatra rehetra ataony se sy ny toerana rehetra alehany se. Mba malaza hoe mpanandro ianao ka ny manala an'izany aza ve de tsy vitanao akory? Tsy hoe tsy vita akory sy tia. Saingy tsy azoko ataony manokatra ny varavara-pasany ho an'se. De sany nambarako anao zany ro mamalolona. Tsy fantatro re zay misy tery finosana izany. Zay ny ianao ry. Hahita loza amin'io a ianao. Loza inona ozy ianao ro mamalolona? Zao ny fomba e. Eny e, ka ny tsy azoko ohatrany amin'ny tadabera hiratra de ity. Inona? Nambarany hatrany fa zaho no manota fady. Nefa za vonona nanatanteraka an'le famadihana. Tsy hitako mihitsy re zay iainany. Ny mety aminao ry noro de ny mandresy lahatra ny fianakaviana amin'ny fanatotosana ka tsy mety izy ry mamalolona. Izy ane ka tsy zaza kely ka azoko bataina andeha aty. Mino ianao zay voalazany tadabera hiratra taminao e. Ka inona raha marina amin'izany? Tsy tokony andika ny teniny intsony ianao. Mamalolona. De lazao amiko ary hoe inona ny tokony ataoko manoloana an'izany? Ka zay nambarany taminao arahany. Ento ny fianakaviana anatanteraka an'io famadihana io. Tsaro fa tezitra amin'izao ataonao zao ny razana. Eny ary. Zao no mety arak'izany de tsy maninona fa andeha verina ho any endrendry vohatra zany aloko. Mandehana mihitsy.
Tsy afeniko anao fa sarotra amiko aloha ny andresy lahatra amin'ny fianakaviana amin'izany. Ka tsy maintsy ataonao ny fomba rehetra. Or mamalolona, mba miangavy ianao re ahy. Hoe ahoana? Andao no mba hanaraka ho any amin'ny fandresena lahatra ny olona mifamadihana. Orinory tsy mety zany. Fa ahoana no tsy mety? Ka tsy afaka re ahy. Ka efa nilaza taminao fa sarotra dia sarotra ny andresy lahatra an'ireo amin'izany. Ka mety mba hafa ihany misy anao ohatran'ny solon-dray aman-dreny avy aty an-tanàna. Fandrotrarana tanàna olo mba hafa kokoa ny tena avy any aminao no ny fanambarako. Ka ny tanàna sy ny fambolena ho atao aiza Rinory? Na ny ray andro monja aza ve dia efa ampy amin'izany anie. Andao rehefa tsy maninona. Tsy maninona fa eto ohatra amin'ny saran-dalanao. Enao ihany dia efa mahefa amin'izany. Mandehana dia omban'ny soa tahiny ny razana sy Andriamanitra ianao. Tena tsy nety mihitsy tokoa mantsy zany raha tsy niverina. Iverina andeha hiakatra ny Antananarivo andresy lahatra ny fianakaviana indray satria tsy mety zany ny sokafa ny fasana io. Na dada be rahiratra na mamalolona dia samy nanak an'izany avokoa. Toa fantaro sady nefa fa tsy anaky an'izany velively zareo any. Ety andarany iverina aty. Voretivy ry ambadika ry zao ny tanàna. Ty olalovako eto tokoa ty zao ilay fasana madihana. Eny ty tokoa. Indrisy mantsy ry dada sy neny malala sy ireo razana rehetra. Aza matahotra nareo fa raha mbola za koa za dia tsy hamelako raha tsy tanteraka ny fomba rehetra eto mamaly soanareo. Andeha tokoa. Andeha andresy lahatra ny fianakaviana fanondrono indray ahatsiaro ny anaranareo. Mba mangataka ny tsodrano avy aty aminareo. Mba atotimosany izy ireo ahatsiaro ny razany sy anareo ray aman-dreny ny Andohany. Ampafantaro azy ny asiny nanana anareo hatramin'izay. Atoko fa mary anareo na any misy anareo any. Ary mahita izao fitalaoko izao. Tsy ho firano ty zanakareo fa sarotra ny didy miandry azy. Zavatra nalehanao tany. Tena tsy nety re. Fa tsy nety ahoana indray. Ka voalaza rehefa mifanipaka amin'ny fomba hono ny andro rehetra misy. Mifanipaka ahoany? Rovina ny tady vola zany mpanandro fa isokafa ny fasana. Tsy nisy zavatra tapaka ny amin'izany. Nandratanteraka ny mpanandro fa tsy afaka ny hanokatra ny fasana. Fa ahoana ho? Zay efa nilazaiko anao zay fa tsy mitovy ny andro rehetra misy ka mifanipaka amin'ny fomban-drazana izany. Tsy misy azoko ange izany lazain'ny Noro zany. Zao no izy Ronoro. Ilaina ny fahatongavan'ny fianakaviana rehetra manotona ny famadihana io raha tsy izany tsy afaka misokatra ny fasana. Fianakaviana izy nefa no tominao andehany ka. Ka fianakaviana izy. Ny fianakaviana aza tsy metiko. Ka voatery ako. Milazany avokoa ny mpanandro na i mamalolona ao tanàna azy. Ka tsy hanahirana ve zany? Ka na manahirana aza tsy maintsy tanterahana Ronoro a. Aza aminao izay tsy azonao atao hoe ianao Ronory marina. Ka aminao ary inona tsy azoko atao e? No mampilaza ny fianakaviana sa ny manatanteraka ny famadihana io? Dia ahoana?
Ka zany efa nambarako anareo mivady zany dia anjaranareo sisa. Ka ionge le efa nolazaiko taminao ry valy. Efa hoe tsy mety raha tsy ary sady tsy mifanandrify amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsony ho an'ny famadihana. Ka ataoko fa tsy misy antony tokony hitazomantsika an'izany tsony inge amin'izany. Ka zay mihitsy inge ny tena olana ry andre. Tsy misy manaiky anareo fianakaviana nefa zany ny tena tadiavina. Dia ahoana hoe neny toralola tamin'izany ka? Na izy aza sosotra. Ary momba ny tenin'ny mpanandro. To marina ihany anie ny tenin'ny Andry. Raha janolahany io tsy misy antony tokony isana saina sy tebitebena tahaka izao tsony. Tsy azo indry mihitsy le resaka. Inona ny tsy azoko hoe azoko tsara izay nambarany lahy teo. Eritreretinao fa raha azoko natao nanokatra ny fasana io dia efa voafonoko lapa ny razana hatramin'izay. Singerinor sady sarotra torony sarotra itsy. Amin'izao fotoana izao efa tena sarotra marina. Tia misy hevitra tiako atsipy. Ahoana izay rolo ka? Raha ohatra ka olana rabolana vato misakana amin'ny famadihana, manina mora hoe tsy asiana fiaraha misakafo be tsony. Tsy amin'onombo na ny efa fanaontsika hatramin'izay. Avy hatrany fotsiny dia ny famonosana lamba ny tanterahana. Dray fa ahoana kosa ozy indrindra. Ireo fotsiny toerana misy an'ny fara sy ny fahasairana. Laviko dia laviko zany rolo ka. Koronora. Amin'izao fotoana izao efa ezahana ena ny fandalindry. Ary efa saika tsy miala vola positsony aza isika. Ny fananana navelan'ny razana ihany mety nikarakarana an'izany rehefa tonga ny andro iray tahako izao. Isa-taona nefa ny velona finaritra ery mety ny vokatra. Dia rehefa tonga ve izao fotoana izao dia tsy hoe tsy asiana fiaraha misakafo. Tsy mety kosa. Ndraso aloha ka tsy hainy ny olana misy eto e. Misy fandraisany ihany zany satria ny fahasairanana sy ny fitadiavana no anasarotsaroana ny sasany ny adidiny. Sarotra ny anatanteraka nefa tsy mety ry valy. Manao azafady velo vitivity aloha. Miantso angamba any am-piasana. Aleo mihitsy aloha somary voaka kely aloha. Miandalany seka. Dia hono ary olo ka. Inona aloha no azondry atao amin'izany. Mba miangavy mba andory anatrika ny famadihana io e. Raha mbola mahatsiaro indry hoe misy ray aman-dreny indry ao ampasanao. Noria. Ka na anaiky aza. Sikesenao avy itinina ka. Eny na dia hoe ny fandresendahatra ny sasany any aza. Hafa mantsy ny roa ny ray. Mba mavesatra kokoa. Noria. Raha misy alahelo ny lahandreo vovoka ao pasandreo dia fonosy lamba fotsiny izy miaraka amin'izay vokin'olona any ambanivohitra any dia izay. Ka zay nge efa nokasaiko tanterahana fa tsy nety e. Ratsy zany ve dia iladilady angavy anareo aty. Tsy hitako mihitsy ity izay atao amin'lahy amin'izany ko. Eny ary. Sarotra ny fampaneritere rehefa tsy vokatry ny fotoko. Tsy manino n'izany fandeharaka. Tezitra vela? Tsy tezitra fa malahelo fotsiny izay fa lasa ay. Eny, efa somary fantapatra dia melo ihany mety ho valy teniny amin'izany. Saingy tsy maintsy natao fotsiny raha toka zay ny amba no azo amaritana azy. Fa ahoana ho valy teniny ka? Mandreraka be rerinoro a. Tsy manam-bola sy tsy manam-potoana ho laniana amin'izay famadihana ozy izy. Ary tany amin'ny jaka ka? Tany arany vao mailo ozy. Ka zanga ny raisiny akory. Vao nahita ny tsirika avy ery amin'ny vavadiny ny orinasany izy dia efa nomeny sy ny any lavilavitra hiverina. Ndray kosa. Tahaka n'ireny olona anao inon'ireny ery ve rangahy ny olona ny atongavako any aminy tsy tena mandreraka mihitsy. Ka ataonao ahoana re? Mitady sarabazana amiko ve izy rehetra. Aza miteny izany kosa ianao Ronory. Ka inona ary ozy ianao ny dikan'izany ato izay maro isan-karazany izany? Amin'ny lafiny iray dia manana marina ihany ry zareo. Marina inona ozy ianao Ronoro? Marina amin'ny tsy fanaovana tidy? Sa marina amin'ny tsy fanajana ny tenin'ny ray aman-dreny? Vao niala tany ambanivohitra nefa dia efa tsy maintsy nametraka an'izao fanahiana rehetra izao. Raha tsy nanao an'izao dia lazaina hoe totombitana. Tonga aty anefa dia izao izao ny zavatra mitranga. Resa be avokoa zany Ronoro a. Rehefa tsy hanao izy rehetra dia vitako ny tsy misy fanatambaza tambazana izany intsony. Dia ahoana nefa araky ny nambaranao ihany dia hoe
tsy afaka misokatra io fasana io raha tsy amin'ny alalan'ny fianakaviana. Filazana avokoa zany rehetra zany raha pitso de ny raha pitso ihany de verina ho any ambanivohitra ny tany an'io daty io. Ndray kosa aza etika tezerina tahaka izany ianao. Ka ho anao ronoro anaraka ianao satsia zao nefa tsy manery ianao fa malalaka ny safidinao. Zaho moa vinany mbola nitsipaka an'io tsy afaka ny anaranao koa ny arinao efa ren'ny rana nahity reny ny olana tanam-piasanako tamin'ny tsy fahafahako niaraka taminao farany toko. Eny tsy olana nefa zany. Maninona raha amboarina tsara aloha ny fotoana rehefa zay de zay ronoro raha pititsika no nangy iverina any ambanivohitra. Ronoro zanga iverinao fa afaka manapatapaka amin'izao fotsiny ka. Zay fanapahakevitao Zao ary mandeha ianao mandeha raha pitso fa za kosa mbola erana amin'ny lehibeako aloha ka raha afaka pitso izy vao tonga teorian'izay mamonjy anao aniko. Tsy maninona re ronoro zara mbola maneho ny fisaorana anao. Tô ianao tsy ao anatin'ny fianakaviana indray ty no mahatsapa ny fahalehibiazan'le zavatra ataontsika ko. Ka zanky ronoro rehefa voalaza teo fa na efa nisan'ny fianakaviana ihany na de mbola tsy ara-dalàna azy. Te mbola misaotra betsaka anao tsy ronoro. Ahoana ronoro ka zany efa nambarako anao zany reno izy ry mamalolona. Anareo nefa tito manery ahery. Tsy afeniko aloha hoe fantapatatra ny zavatra mitranga tany. Ka ny asony rehetra no antony izany fa sao de iverin'ilay kely tio inona ry. Efa reto avokoa ny lamban-drazana rehetra. Vonina anao an'io famadiana eo fa tsoroko aminao zany. De tsy haiko indray aloha izay olazainy dadabe rahiratra amin'izany fa mandehana makany aminy ianao. Ho any aloha ary tsy maintsy manome any daty isokafa ny fasana izy anatanterahako ny famadiana ny ray aman-dreniko. Tandremo tandremo sao de manaonao foana ka andika fomba fahita aloha zangy fa za ve ny mahery ano sa ny fomba ny tsy mifanaraka amiko araka ny fahafantarako azy de Zana-Drazana Ratsy Fipetraka ianao. Zana-Drazana Ratsy Fipetraka zany fa Zana-Drazana Ratsy Fipetraka ahoana de ahoana ry dadabe rahiratra ahoana ny tena marina na andika ny voalazako se tena tsy hitako atao amin'ny masina to fa nandika ny voalazanao ahoana tsy misy tanteraka se ny zavatra nasaina natao se eny ka arak'ireny efa nambarako anao reny de tsy nisy voasarika tamin'izany famadian'izany ny fianakaviana rehetra de vonina natanteraka an'izany rery fa ino ny ty loza tadavin'izay atao fa loza foana ahoana ary loza inona foana ty lazainao ty ry dadabe rahiratra fa te hijaly ve se ty te hijaly fa ny zavatra ambaran'ny masina sy ny sikidy ve aloha mifanaraka amin'ny mandidy an'se fa mbola zany ihany ve no tsy anekenao anondro amiko ny fotoana isokafana io fasana io efa nilazaiko tamin'se ombenombeny fa tsy azoko atao velively manokatra ny varavara-pasana ho an'se fa misokatra ahoana ny varavara-pasana ro ianao satria Zana-Drazana Ratsy Fipetraka se zao tsy maninona lafa rehefa tsy hanondro amiko an'io daty io ianao de ataoko amin'ny fomba fanaovana azy io fantaro tsara fa mila mamono ny lamba ny ray aman-dreniko sy ny razako manasa tanana am'se raha misy loza manjoa an'se amin'ty didoan'se ty ka ianao ve fa mba nanome zay nozahako taminao zay fa aloha arangandea andrasolo mijanonse fa mbola misy inona ndray ary efa mazava amiko koa zay voalazanao teo ahafahany velana any ray mieritseritra nyty Zana-Drazana Ratsy Fipetraka ty zao betsaka nefa ny fampizarana tamin'ireo ray aman-dreniny se eny fa na ireo ray aman-dreny be an'se reo aza mba soa ihany no niarahanay teto ny rain'se de faharalahany braitapo amin'ny taminy ary saika nisy itovizana amin'izao didoan'se zao mihitsy ka tsy azoko aminao tingery dadabe rahiratra de zao lazainao fa zany manota fady
lazainao koa fa zany Zana-Drazana ratsy Fipetraka. Nefa de za ihany sisa no antian'ireo ray aman-dreny kompasan'ireo. Za ihany sisa ny any mahatsiaro ny atsika mamely firitafiana ao pasanao ary na filamba azy ao. Tsy omenao fafa-po nefa tsotra ny azoko atao am'se. Raso. Ty. Misotrose intelo ny sotro am'ty de am'ty ranty fa inona aloha ty menao aty aza be fanontany se fa sotroy aloha zay. Ay zary aloha. Mangidy be izany dada be rahiratra. De ty tavoangy kely ty aza lany eny ambalase ty mandra-piavin'ny fotoana roviny ho hitanseho ihany zany aza sarana am'se eny fa na de matory azy se. Eny ary se fa de mandehana am'izay. Eny ary dada be rahiratra. Ka ahoana ozy izy tamin'oronory de tsy hitako be ihany rery mamalolona. Fa ahoany? Tô miziry amin'ny heviny tanteraka dada be rahiratra. Ka tsy afaka mantiky izany ianao za efa niteny an'izany tamin'ny voalohany. Toy izany mihitsy ny teniny hatramin'ny farany. Zay mantsy. Ka na hoela nefa na hoaingana na amin'ity volany ity na anio na ara-pitso tsy misy afaka hanampy atsony amin'izao famadihany ry mamalolona. Inona ny tianao lazainy? Tongotra mbian-dakana ny ary mamalolona ka tsy miverina izany tsony de ataonao ririny ianao fa za aloha de tsy afaka nanaraka anao am'izany. Ry mamalolona fa inony ty lazainao ty? Mba marina rinao raha naraka izay didoanao am'izany rehefa tsy neken'ny mpanandro ny anokafanany fasana de aleo hijanona. Fa inona koa ary ty lozana azo anao ry mamalolona? Za nefa mba manoranao ihany ary ao zay lazainy. Tsy voatery andry azy aloha ry mamalolona. Mba misy abidi fantatro ihany amin'io resaka rokandrovo. Tsy azo ataotao foana toy izany re ioronao. Tsy haiko re zay eritreritra ao efa azoko reo ny lamba de arakotro azy de vita. Fa dala ve le zalahy ty? Tsy hitako izay olana amin'izany rangahy. Rehefa tsy misy anaraka ny hevitra ndreta de ataoko mampety azy ty raha ty. Araka ny fomba fotsiny de tsy tokony hanokatra ny fasany eo alohan'ny maty masoandro aloha. Amin'izay raha teo koa mba vitsy mpandalo ka tsy misy afaka ny anakana amin'ny famonosan-damba tiako atao. Mety mihitsy zay. Jerena amin'ny fomba tsotra izy. Araka izany de avy any varatra ny lalana idirany tokotanin'io fasana io. Eny zay mihitsy ny mety. Andraso ary aloha iandro somary arivariva ihany vao anainga. Fa lasa nakisa ary tian'ora ary za mieritreritra azo mijanona tafatrano tato ihany. Sa hoe lasa tsy apatana azy nandraso aloha hoe apetrako reto anany reto. Tsy ato izy fa lasa izy ary ndre ary fa inona koa ty tavoangy kely ny fony lambeko ty fa niza ary ty marina mafy ty tsy fanafodiny dadabe rahiratra.
tonga eto ihany aty marina tsy teny fa maizina tanteraka izy zany. Sao ihany koa nefa no fotoana fanararotana any amin'izany ndre mandeha tsy miverina ihany dia efa vita ny anarany ileo aza matahotra nareo fa tsy maintsy tafiako lamby raha ny fianakaviana no tsy tianareo aza manafoana fa za eto mbola volona ijoro hiaro sy hanandratra ny voninahitry ny razantsika. Iza amin'izay moa zany nalehan'ny angady teo aitetoka raikitra amin'izay zany ny fangadinany reto tany eto ambony eto ao amin'izay ranga. Zay ary andraso amin'izay aloha indray ty vato be lehibe eto ambony tika mavesatra izy zany. Zay ty anankiray ty sisa zay afaka tanteraka izy zay. Ty varavarana lehibe ty atosika mafy fotsiny sisy. Zay mivota teraka izy ty ary andraso amin'izay aloha aka n'le lamba sy ny lampo teposy navelako ambony eo fotsiny ny tirako tato ohatray aiza moa nametrahako azy teo ity etoka ndry fa nisofika ve ny lalo-dalovana sa ohatra mary feon-javatra ny azy zany tena misy feo tamy manatona mihitsy zany. Marina mafy tsy olona angambany dia olo izy nefa no andeha aty amin'izao fotoana sy oro zao andraso aloha fa misy zavatra tsy mahazava. Aloha nga rehatra ty lampo ty dia jerena ny tena marina ary tohatra misy ravikazo metsiketsy mety ao ngambany sa ve andraso hoe tena io ohatra misy olona mijoro tsy loviko amin'ny jiro dia jerefa io fa miafina. Andraso alongana natona kely ndray zany tsy efa sakaizany reny toy ve zany io dia ho hitantsika eo ihany rangano toy ihany tsy mihetsika mihitsy ary izy zany za manantona mba hitsoka izy nefa io mijoro tsara io izy kosa aloha moratazana satria miakanjo fotsy fa iza ary io fa iza aho maninona no tsy manantona nory za ihany ty ronory iolga ve ino ndre za ihany ndre ronory olga fa maninona ty ianao amin'izao oro zao nory anatika an'izao famadiana zao famadiana fa famadiana inona zany diso ohatran'ny voalohany samy Zana-Drazana tokoa sika ka samy tompona andraikitra tsy zany moa eny nefa ohatra ny sarotra amiko nino hoe tonga aty ve ianao indrindra amin'izao oro zao efa diso ariva tokoa vao tonga satria mbola niandry anoro
Zay roa vavy mantsy ny saika iaraka nefa tamin'ny ora farany izy vao nilaza fa tsy afaka dia zarery ny voaterina andeha taty. Ndray ry olo ka. Reko avy lavitra ny zavatra mipoapoaka avy amin'ny fasana dia nijanona. Ianao aza ny veliko fampamaky fasana. Tena marina. Fa manina ny ariva be ohatr'izao nanaovana azy. Sa zao nga voalaza ny mpanandro. Ny fanipaka amin'izany satria tsy nentina hanome fotoana dadabe raha ikatra. Dia voaterana no azy aty atsokosoko. Kara misy mahita amin'izao verinory tsy hitsofany olona sy volety. Iza tsony no mahita antsika izao e. Asa. Dia nijanona tsy nentina naraka tokoa ve zany nory olo ka. Ka efa nambarako anao teo zany fa zaza taraiky ariva tamin'ny fiandrasana azoko. Androany tokoa mantsy izy nilaza ho avy. Tamin'ny minitra farany aho vao niova hevitra indray. Fa inona marina aloha ny tena nampiova hevitra anao e. Dia ahoana izy andro tamin'izany? Tsy afaka mamela ny laharery ary nory ah. Elavy ny faralahy dia ariana fotsiny amin'izao. Tsy nanaiky ny saika ao maneritreritro ary tsy namela ny vatakionina fotsiny amin'izao. Raha ny amin'ny andro indray dia tsy nataoko fantany ny lako tao an-trano. Dia ahoana hozy izy da rehefa tsy ahitanao? Ohatra manao kototonga ianao zany reo gasy. Fa tsy mafaly anory ary ve zao fahatongavako aty izao e. Be fanontaniana tsy. Ka ohatra masa daikatra ihany ko. Ndraso. Ty. Za reto efa nitondra lamban-drazana efatra dia tsy dimy anatanterahana izany rehetra izany. Kosa ka andao amin'izay ry so famadihan-drazana tsika. Sady efa voasokatra mantsy ny varavara-pasana ka ny ambiny sisa anao tao. Aiza le lampo ty hoe? Tika, ty. Ka zao za hidina hijery sy akan'ny razana any fa ianao miandry eto mbaravara-pasana eto. Ohatran'ireny manao faramadihana mahazatra ireny ihany. Mazava zany. Fa hono tokoa? Ahoana kay? Fantatrin'olo tsara ve aloha ny fipetraky ny razanao sy ny anarany tsirairay avy? Sao dia efa madika mantsy ka. Fantatro ka. Nisy an'ity taratasy ity tao mamalolona dia nokarokaroako tao amin'ny entany tao. Tamin'ilay famadihana farany iny mantsy dia tsaroko tsara ilay nandika any antiana dia mbola somary kely ihany aza tamin'izany. Ay ve? Ka izay indrindra ataoko fa tsy hanano sarotra ireny ny fijerena an'io ao. Ka mandehana amin'izay ary? Ka andraso ary. Aiza moa no misy azy? Retsika. Retsy mipetraka etsiretsy. Dia andraso amin'izay jereny ty taratasy ty. Ahoana tokoa moa zany zao ny famakiana azy ty? Iza no ombany amin'izao? Tika. Ty zany zao reto ambony reto. Raha tsy diso aho dia ty ambony ty ny razana mandrona hiditra farany tato. Zany hoe raha azoko tsara dia sokolama to zany ty. Tsy diso mihitsy aho amin'izany. Andraso nga bataina tsirairay araka ny anarany amin'izay. Mahavesatra ihany koa izy zany. Marina. Nory fa aiza ianao zany? Ty ary e. Ay. Eo aloha ry olo ka tonga dia aleo ambony tsy eo izy. Eo e. Zay dia bataoko makitsy ivelany etsy aloha. Ary iza zao ty? Zao ty e. Andray rery soko malalo. Andray. Oka zay ka. Mandehana batao ely izy fa nefa ranao. Moramora ry anao fa mba latsaka eo io e. Eo ary. Mavesatra be konge. Tandremo fa avy ato ny lohany zao e. Eny. Zay fa mbola betsaka anginy razana voaka ao e.
Zay ve? Zay tsy fizaka mihitsy tsy efa ampidimy ve reo reo ka reo ihany rangano izy reo efa nalahatra tsara reo tsara zany vaizany nanaovanao azy ty zao mivoaka farany ty de milahatra makary araky ny namohanao azy teo izao de imamy ty ty dada reto farany reto zany dada be sy bebe reo no izy ka aiza amin'izay raha aloha ny lamba hamosatsika azy reto ka tonga de sokafy aloha efa azonao ampiasainy reo andraso aloha randro vita nakana tady amatorana azy zay de atohatra n'izay isanisany izy rehetra zay efa tapitra voafono avokoa izy ireo ka to vetivety ihany zany nanaovanao azy zany sy efa haiko tsara efa tsy atoro amin'ny eo ane ka vita izy zay de averina hiditra ao am-pasana amin'izay zany za maika aloha ianao fa ahoana oreolokana ka famadiana angity hitanterahantsika ty fifaliana ny dikan'izany fa tsy fahanginana tako zao akory ka ina ary ny tianao tenena amin'izany eto aza tsy misy afa-tsika tsenao rehetra zao reoloka alao izy aloha entsika mandiha araky ny fomba mahazatra rehefa tahako zao inona entina andia ahoana amdia tsy amin'ny amponga tsy voasaka ny tsy sy ny mozika sy ny amponga akory vo andia fa ho mariky ny hafaliko fotsiny de entiko andia eto tokotany-pasana eto izy kakeo eo anao ilanjako azy ianao afaka mitondra ny dada be sy bebe naharyzao fa ny aloha de dada ny entiko andia araka amiko fa samy hafa-po tsara tsika izay sady efa reraka raha teo ny vezivezina andia tetiko apetrako amin'izay fa ampidirinao am-pasana amin'izay izy ireo sady efa ora sy fotoana raha teo zao eno ka zao anao tao aleo hitondrako azy ianao de ianao voaloha mitsilo ny lalana miditra ao fa maizina beko ay ao ary aleo atao araky le filaharany teo ihany namerena antsika azy ato dadabe zany zao ny tokony hiditra voalohany marina tokoa zany izy mivady lehibe ireo no mandeha voalohany ka batao ary mandehana moramora ianao ka haingany ianao na izany aza ny lalana de avy mitongotra ara tsy hitako fa entonao mandeha mafy be ny jiro eto re efa tonga etsika ao ary eo zay de mandehana teritsikely fa tsy lofoka veto fotsiny ianao eny ary mandroso fa tsy midy io za ihany ronoro andry manahoana ianao salama retsy dry fenony ty matataitranao avy any fa misy inona ka aty aminareo nga ho ahy ologary noro ahoana tsy de misy fotoana betsaka oloan'iny fa tsy hita ho ahy izy zay zay naleny fa nga izy tsy eto tena tsy aty mihitsy iziko fa ahoana ka tsy hita nge zay naleny ry ronoro tsy hita zay nanjavonany fa ahoana koa ary zany tsy hita ahoany ka tsy fantatro hoe nalasa izy izy nalasa izy misy fantatro aza aveny amin'izany de anontany anao ohatr'izao ozy andry mipetra de mitony tsara mihitsy aloha ianao ka marina tena tsy mahapetraka amin'izao ary noro marina aza vao hoe tsy hita ahoana izy ka zao senda taraiky tany am-piasana rehefa nampilaza taminy omaly riva fa hoe tsy maintsy mijanona miasa alina de efa fantany zany
de nono de nefa io maraina io de tsy tratrako tao an-trano tsony iziko. De rehefa nanontaniako ny ankizy de nilaza fa efa tamin'ny 4 ariva hono izy niala tao an-tranoko. Ndray kosa. Ka zay nge io mampikoropaka io fa ianao ve ahoana e? Andriamanitro. Ka ino ty atao e ha? Fa omaly tamin'ny firy ianao zay nampilaza zay e? Tamin'ny 4 sasany teo angamba niny, eny e? Omaly tamin'ny 4 tokoa izy ny antso afarandry. Fa inona ny antsony anao ka? Ka tamin'ilay fotoana fanaovanaiko. Fa fotoana inona zany e ha? Fa nga izy tsy nilaza an'izany taminao ka? Tsy nilaza ninina tamiko aloha izy e. Ka hoe andeha hidina ao ambanivohitra zay hanatanteraka ny famadiany ioko. Maninona tsara? Kefa zany nambarako anao zany e. Famadiany inona e? Inao rehefa any de hoe hamonjy azy any zay. Zay no efa programa napetraka kantsy moa tsy afaka de nijanonako. De lasa izy zany ha? Sa ve izy ny sisika nandeha any any? Noro a? So de mba tokony hampandremanam-pahefana aloha tsika am'izany ha? Sa ahoana ozy izy ianao ka? Sa ve izy lasa nandeha tsokosoko any amin'izany famadiany zany ary ka? Nefa izy davy de sahany avela rehetra ao an-trano tao fotsiny ka. Ka zay nge ry Noro ny tena mampivoraka ny saiko e. Fefa natsoa ny andry tamin'ny finday any velo izy e. Ka miantso azy tokoa nefa tsy mandeha nge ny telefonina ny. Tena ohatry ny mieritreritra ihany ary andro hoe lasany izy a. Lasa namonjy an'Noro any ambanivohitra malariva ihany angambiziko. Ka za nge efa nametra azy ny amin'io famadiany io e. Ka tsy hitako ange zay tokony ho antony zany e. Fa Noro ve nefa aloha mbola tsy tafaverina? Raha ny marina ihany koa de tokony hamonjy azy ihany ara araky ny nambarako taminaoko. Ka nahoana ianao tsy nandefa iolga ndray ary ny lasa e? Izaho sy olga ho any ny fanao fotoana e. Nefa tsy afaka tamin'ny ora farany de nijanona. Efa nambarako azy nefa fa tsy afaka ako. Ka zay zaniko. Ary izy ihany koa nefa efa nilaza fa tsy handefa hijanona. Zay ny marina zany ry Noro a. De ahoana zany zao natao e? Tsy andry zay atongavany eto ve sa ahoana ny ataotsika e? Ka iandry azy oviana ozy izy Noro ka. Raha ty izy tsy miverina raha tsy afaka herinandro de ahoana? Ny zazakely eo nefa malailo azy zao, indrindra fa le farany kely iny. Tsy fantatra tokoa aloha araka ny nambaran'ny Noro tamin'ireny diany voalohany ireny na nitady isokafa amin'ny fasana azy. Raha toka mifanaiko zany de mety hijanona any mihitsy iziko. Ela be zany ry Noro a. Tsy maintsy mandeha any androany de androany mihitsy aka, marina. De atao aiza izy dako? Aterina any amin'ny dada sy neny any ambanivohitra izy aloha mandra-piveriko e. Ay, karaha zany foana, aleo hiaraka amin'ny andry any e. Soma tsara ihany ny famadiany iny la. Tsaroko maivana ery fa afaka ihany ny adidika. Eno ary Noro. De voafony lamba ihany ny razana iny. Ny teo tokoa sisa nafanana ny fitiavana azy mivady sy ny razana rehetra. Nahafinaritra tokoa na de tsy be mpanatrika tahaka ny famadiana rehetra ary zany e. Tsika sena horery ny tonga nanome voninahitra ny razana. Eny e. Tsy manino zany ry Noro. Rehefa tena tiniana marina mantsy de tsy misy afa-tsika senao sisa ny Zana-Drazana velona. De tsika manadarery sisa. De izany tokoa very ologano tsy nitoviany rehetra hevitra tamintsika. Voalazo mbenombeno mantsy fa tsy mahazo misokatra ny fasana. Fa nahoana ary? Voalaza tokoa fa Zana-Drazana ratsy fipetraka. Zana-Drazana ratsy fipetraka hono. Iza Zana-Drazana ratsy fipetraka? Ary Zana-Drazana ratsy fipetraka ahoana moa? Zana-Drazana ratsy fipetraka e. Andriamanitro, ohatrany misy hafanana zany ty zazy tika. Jereo ty izy raha tsotra ny malazolazo zany. Io mihitsy nge le fanahiko e. Ny akanjo nentina mandeha any amin'ny rineny nefa ty
efa voapirina ato anaty sakosy ato avokoa. Za efa hoe andeha. De ataoko ao nandraritra za azy ty. Sa apetraka fotsiny io? Tena aleoko aloha mitondra azy makany amin'ny dokotera fa tsy ho tatiko ny eritreritra ny zao any ampandehanana anitra. Andrasy telefoniny noro anampy aty aloha amin'izao ka marina. Matoralolona fa inona no atondianao? Dadabe Rahiratra. Ie. Zava-doza nge. Fa misy inona? Tsy zano ary Dadabe Rahiratra fa vaky ny fasana ity atsimo tanàna. Vaky hoe fasana? Eno zany lazaiko anao zany rery nga Rahiratra. Ay. Fa to tsy taitra kory ianao. Fa ahoana? De inona rery Dadabe Rahiratra ny tokony ataona amin'izany Fa inona no zavatra niseho tamin'izany? Ny razana tokoa aloha ny tena nalain'izy ireo tamin'izany. Fa nahoana? Ka hitanao, nisy razana iray zany tavela teo ivelany tsy lavitra ny fasana. De io zany ny hitan'ny mpandalo vao maraina nangirany Ratsy. Ary rehefa nijerena ihany koa ny fasana de hita tamin'izany fa vaky. Raha ny fiheveran'ny fokon'olona azy tokoa aloha de maro ny razana lasany toka. Asana io razana ray io sisany tsy zakany anga. De zay tafajanona teo zay. Zay no azonao tenenina? Zay reny zava-niseho ry Dadabe Rahiratra. Eny ary. Ka ahoana, inona zany no tokony atao amin'io razana io Na ny carte mobile lasa ngery Dadabe Rahiratra mbola tsy nandray fepetra fa hoe miandry zay voalazanao aloha Zay no izy. Vao ho tavoaty io fasana io ary tsy ho afapela amin'ireo razan'ireo akory zay tompony andraikitra amin'izany. Zany ve? Fantatrao tsara ny loza mety handry azy amin'izany. Fantatrao tsara angamba ny tiako lazana amin'izany. Fa de sanandry tokoa very Dadabe Rahiratra. Tsy hitako izay hevitra amin'izany ry mamalolona. Ode. Mandroso. Ode ry mamalolona. Olga? Eno re. Olga ve ty? Eno re. Ndray re. Fa tonga oviny tindry aloha Ka zo mihitsy io vao tonga io re. Ay. Nto tonga nasesiky ny razana tokoa tindriko. Fa tonga nasesiky ny razana hoana? Zava-doza nge re tsy no miseho eto tanàna amin'izao fotoana izao Eno tokoa ary mamalolona. Fa ino ty mampisimebiseby ny fokon'olona Ndray. Vao mitranga very ambony ry de efa natazana sa vorovoro. Vaky alina nge retsy ny fasany. Zany Fa ino ty ambaranao ry mamalolona? Mba marina fotana nge zany retsy Dekakio. Fa vaky ahoana koa? Vaky alina ho an'ny fasana. Io vao hitangorona ny olona io fa misy razana ray tavela teo atsinanam-pasana. Fa ahoana? Izay mihitsy zao ny tena mampisaviritaka amin'izao fotoana izao indrindra ahoana Ka mety ny lalaova mpamosavy teo nge zany izy io Tsy ny lalaova mpamosavy zany retsy Ka iza ro ny entono anao an'izany aty ambanivohitra aty Sa ve de mpangalatra tolapaty? Tena ny totombitany Nory. Nory? Ino Ary faiza tokoa moa izy amin'izao Tsy hita izay naleny Malomaraina zao nahita azy farany de angamba tonga teny amin'ny fasana io izy alina. Tonga taiza? Teny amin'ny fasana Fa nanao inona teny? Asa, namadika angamba. Mamalolona. Tena tsy misy azoko izay rehetra lazainao. Zana-Drazana Ratsy Fipetraka Nory. Marina raha misy mazava amiko izay lazay mamalolona rehetra eto. Lazay fa vaky ny fasana. Ary lazay ndrefa namadika Nory alina. Nakoary zany. Toloako koa ohatra ny dotidoty anga. Tsy fantatro izay antony. Nory. Ohatra nefa ny fakahita tokoa nge izay sonoro taty ambanivohitra Nefa oviana. Zaza zao vao tongako.
Miala maraina tany an-trano hamonjy anao rety. Tena izay. Tsy tahoana no ry mamalolona. Ankehitriny tokoa vao fantatra fa nanjavona izy. Ary rehefa nisokafana dia hita tamin'izany fa nanjavona avokoa ny razana rehetra tao pasana tao. Foana madiodio ny tao anatiny tao. Ahoana koa ary izany? Raha ny fanazavana azy angamba dia tsotra ihany. Zana-Drazana Ratsy Fipetraka izy ary manao izay fihetsika mifanipaka amin'ny fomba rehetra. Fa Zana-Drazana Ratsy Fipetraka ahoana? Tohotry ny fanarian'izany filasana izany miaraka mandesy miriorio aminy ihany ny fanasy ny vovok'ireo razana rehetra ireo ankehitriny. Maninona tsara? Izany mahazava azy izany teny nambarako anao izany. Mamalolona. Voamaly any tonga teto tsy nahafantatra akory ary tsy fantatra akory izay zavaniseho rehetra. Ary hamonjy anory amin'ilay famadihana nalehako taty. Efa vita ny famadihana ary olga. Mba miangavanao ary mamalolona. Aza vao amiko mihitsy aloha ny marina fa tena tsy azoko tsony. Zao ary ka eno tsara mienanao ka araka izany nambarako anao izany anaka dia tsy azo natao mihitsy ny manokatra ny fasana raha tsy amin'ny andro sy fotoana voatondro. Dia nanao famadihana samy reritety ve izany nory ny alina iny? Tsy misy afa-tsy izay ny manamarina azy. Ary nanamafy an'izany ihany koa dadabera hiratra. Mandro. Nandika ny fady rehetra izy. Tsy mbola nisy ary tsy mbola tanteraka teo hatramin'ny fahagola mihitsy izany famadihana totosain'olo tokana izany. Mamalolona. Tena tsy haiko na efa nambaranao ianao tokoa aloha fa tsy misy narisika tamin'ny famadihana intsony ny fianakaviana rehetra avy any Antananarivo afa-tsinao ry. Fantatra tokoa izany. Ary za azy efa farary ihany koa vao nivadik'hevitrako. Na izany aza dia tsy azo hoe. Dia inona nefa ny tokony natao ary? Ka nahita dabera hiratra aza ange mbola nilaza an'izany. Nefa dia lasa loha loatra nory sy ny amafisan-dohany. Fa tsy niteny ninina tamin'ny Nitovy nefa izy talohan'izany? Efa nanambara tamiko foana izy talohan'ny fotoana. Indray. Za nandeha nitsongohanana teny an-tsano ny alany teo dia izay. Araka ireny hitan'ireo omaly ireny dia teny avokoa ny angady sy ny lapelina tato an-trano no hita. Manam-porofo ny marina rehetra izany. Tena zava-doza ity marina. Tena ketraka retsy Mamalolona dia inona izany no tokony atao? Ka raha tsy miandry ny dadabera hiratra tsika tsy afaka manao ninina amin'izao izy zao totra ny marary angambako. Za nefa tsy afaka iandry an'izany fa tokony andeha hody ako. Zanako izao efa ho 3 andro ny lozako tao fotsiny. Eny tsy maninona izany fa mandeha andry mandeha mody. Saingy dadato Robert asa efa midina aty iaingana raha vao tonga andry. Eny efa mba nanao ahoana nefa izy izay? Io hitanao fa mba efa tsy naninona intsony aloha. Tsara kosa zaniko. Za koa nge efa tena nanahy mafy mihitsy. Efa mihinan-kanina? Eny efa mahinana kely ihany aloha. Reto aloha misy mofo mamy netiko azy ry andry aleo hoe eo andom-pandrinana eo. Dia misahirana mihitsy ianao ronoriko marina. Inona moa dia isaranako amin'izany? Eny misaotra betsaka re. Raha izay vitanao tamiko izay tokoa ngamba tena tsy voavaliko. Ka iza moa ry andry no afaka hifamonjy motsika ihany ve? Ka nahakelena mihitsy ange ny aretina nahazo azy iny marina. Efa mba tsy maninona intsony aloha izy dia izay ny sorana an'Andriamanitra. Dia mba ahoana ary izay le reniny? Tsy mahafantatra akory izao aretina mahazo anjanany izao. Tia izy ty dia tsy azo atsony ity ny manahiranako.
Sady to ny alahelony andreniny ihany koa nge ny tena napetsika n'iny aretina iny hatramin'izao azy izy ohatra mbola mitady azy foanako. Dia inona na valiny andry azy amin'izany ka? Lazaiko fotsiny hoe mbola lasany ambanivohitra izy tsy hitako tsinona azy ho teneninako. Dia ahoany? Roviana ihany zany sika no hidina any ambanivohitra araka ny eritreritry andry ka? Andraso aloha salama tsara ny zanako e. Moa tsy ho tonga alohan'izay ve izy? Efa ho 3 andro tokoa mantsy izay no nandehanany. To ohatra nisy tsy nety ihany koa nge ny nataoko ry Noro e, rehefa tena nandinika. Fa ahoana ka? Tokony namela azy akalalahana eny tamin'io famadihan zareo e. Teo no hitako lesika angamba ka nahatonga azy andeha tsy niteny ohatr'izao. Eny, nefa tao ahoana tsony moko? Ka ohatra hoe tia tena ihany ahy. Rehefa zany tsy makasitraka le fomba tokony navelako izy anio akalalahana izay fitiavan'ny ray aman-dreniny ihany tahaka ny an'ny Noro e. Misita tokoa nga? Noria, odoro Noria. Fa izy zao e. Za ihany re, voy aloha. Olo ka ve? Za ihany letsy a. Fa inona koa ny atondry aty an-trano amin'izao andro alina be zao e? Ka zao mihitsy ngia vao tonga e. Vao tonga avy any ambanivohitra ve? Aleo aloha za androsoka. Ka mandro soa reno. Ary aza de miteny mafa so manaitra ny Noro io. Na nidirako tato azy mantsy tsy reny akory. Dia ahoana no natafidiranao tato? Tsy zany fa vao tonga teo koa ny amantsy. Zany ve? Fa mbola taiza ianao? Mbola nisy zavatra tsy maintsy nalia akory. Fa loza ngery Nory. Loza inona indray olo ka fa misy inona? Vaky ny fasana tany ambanivohitra e. Vaky ny fasana tany ambanivohitra? Vaky ahoana? Asa mety tao reny le famadihana ny tanterahantsika iny ngamba ny trango zany. Aza miteny foana eo koa tianao ry olo ka. Tena marina nge zany. Ka iza no eritreretinao nangalatra ny razanao? Mamalolona zao no nanizingizina fa ianao ny anton'izany rehetra zany. Fa ahoana moa hoe zany ho ambadika izany e? No le famadihana natao zany e. Fa ianao kosa nga moa zany tsy niteny taminy fa namadika tsika ary niditsika soma tsara ny fasana avy eo. Ka efa niteny an'izany taminy ahy e. Nefa nylazeny ihany fa nentinao nandosina ny razana rehetra. Fa efa adala very mamalolona zany. Ka zay mihitsy ho ataoko inona razana? Ka zay mihitsy nge hoe naleako taty. Hoe hakan'le razana ve? Ory olo ka, tsika ne Zana-Drazana e. Ka nahoana moa tsika ny tsy hanana zo feno amin'izany? Maraina koa ty ny andro marinako. Dre, fa iza koa tomatory ato akaiko ty? Ohatray marina. Olo ka? Marina tsy olo ka ty? Olo ka? Olo ka? Aleo aloha iarina ka. Ohatra ny tsy tsaro koa nge zany zavatra rehetrarehetra zany. Alina ve izy ny tonga de zany na mo azy? Tsy nitsangana tsony aho nefa ka. Tamin'ny 12 alina ny taitra nijery ny domona kely farany de zay. De ahoana ary nidirany tato e? Ty Andriamanitro, inona ty voatrano ety ty? Marina tsy razana.
mahazo anao e. Olga, mifoaza aloha ianao e, mifoaza mihitsy aloha. Fa manina koa raha tsy kapohana mavitaka izany rehefa manaintr'olona. Ka mifoaza mihitsy aloha ianao fa tena tsy mazava amiko izao zavatra izao e. Fa misy inona e? Ka io ka inona zao io zavatra io? Aiza? Io. Ry lanitra fa inona ry andry to razana Mangina aloha anao fa aza mitabataba eo e. Mangina aloha anao e. Mangina mihitsy aloha anao. Andra matahotra fa inona io e? Ka na izaho koa aza nge taitra raha vao nahita azy io teo e. Fa ahoana? Olga, fa nanidiranao teto aza nge alina tsy reko mihitsy ne. Andra esory-tany io aloha fa matahotra an'io ka. Ka za ve sa hikasika an'io aminao e. Ka esory ihany io aloha fa etsoko fokon'olona eo manala an'io rehefa tsy esorinao eo io. Ka efa nambarako anao fa tsy hikasika an'io aho fantatrao tsara fa fadinay zany. Ka rehefa zany dia ento tiary sivy le io e. Olga, fa ianao ty ve adaly e. Matahotra ry andry eo ary esorina nefa dia atao izy ao izy ianao ka. Asa ary io any. Ka loloha saronana n'ity lamba ty fotsiny aloha dia izay angamba no mety. Miandry fanazavanao andro razana roa mivalapatra eo avoatrandro enge zahay. Fa ahoana ry noro? Samy tsy nisy reko alina na nidiranao tato na nidiran'io zavatra io. Aza dia miteniteny foana ianao ry noro. Razana koa ve dia ay andeha? Tsy mahay mandeha tokoa izy fa ianao no nitondra ny niditra teto. Ka reo koa nitotra na be problema dia netiko nanaraka ako. Nory fa azo ninona re ty ianao e? So mba lasa adala ary ty ianao. Tsy lasa adala ary noro fa mba nalahelo azy mivady fotsiny. Ndray Orinory tena tsy salama saina ianao ka? Tena enjana nge nitondrako azy ireo taty. Fa hitana tao inona ty koa nefa reo e? Ka R.D.B sy ara-monina amintsika e. Maninona tsara? Sany lasaika anao zany le ry noro Fa tamin'ny fomba ahoana no nahafahanao nitondra azy ireo tany aloha tany? Zay koa no tena tsy azoko. Roa alina be zao namakivakiako ny lalany atongotra ry noro. Roa alina zay avao tonga taty. Ny filanjana azy efa mianaka amin'izany izay izy efa mianaka. Efa mianaka? Efa mianaka ahoana? Ka i dada sy mama dia bebe sy dada be. Andriamanitro, dia mbola misy razana roa ve izany ato an-trano ato ankoatran'ireo? Ka i bebe sy dada be lasany amin'ny Olga angy. Maninona tsara? Ka nandalo teo nge izy any le. Zava-dozy ty marina. Inona re nataoko manoloana an'izao e? Marina tsy andeha hiantso any andry aloha ka. Tena nifatika biby tanteraka ty nory tiako. Olga? Izy Olga zany samy voaketsany zao raha azoko tsarako. Fa andeha ho aiza ty ianao ty noro? Tsy andeha ho aiza akory aho e. Fa hivadika tsy anefitra ilany atsy fotsiny ko. Taoko fa hivoaka any mantsy. Dia fa miteny ianao ary noro sao milaza na amin'iza na amin'iza fa matiko ianao Ka atahoana ary ny fitahiry an'ireo e? Za ihany ny tompona andraikitra amin'ireo ry noro Inona re ty? Aleo aloha andeha atory fa tena vizana be zany lohako zany. Rehefa mivoaka ianao dia hito tsara ny trano. Noro, fa ino ty mahazo anao Voay aloha ny trano e. Noro, tena misy zavatra sarotra azavaina fa mialatsiny aloha raha tsy afaka nianokatra ny varavarana marina. Efa fantatro re, efa fantatro. Fa ahoana? Ka ny momba n'ireo razana mihitsy mantsy nao tonga avaka ty aminao e. Noro, midiranga ianareo aloha anao fa sao dia misy mahita eto ka. Ie. Dia izay, aloha ty varavarana ty ikatona ihany. Aiza Olga? Io matory eo izy fa tena tsy azoko mihitsy ry noro marina e. Ka na za koa aza tena. Fa ahoana aloha ny tonga dia nahafantaranao ny zava-misy Zava-nanjoa tana trano ary nazava tamiko ny ampahany rehefa nanazavy nory e.
Nory. Samy tonga alina zany izy menadara ny marinako. Tsy misy izy hafa tsy olga koa nge zany no mitondra an'ireo razan'ireo raha zany ny fandehana. Marina tokoa zany. Fa ahoana tena tsy azoko mihitsy inona ny anton'izany rehetrarehetra zany ka Mety toeran-javatra angamba izy ireo ko. Ka zay tsy azoko hoe fananinana ka Tsy hatsika izay tena marina amin'izany. Nora. Ka inona ny hevitra e? Fa aiza aloha olga e. Ka io matory io izy hoa? Dia atao ahoana ireo razan'ireo zany no tena olanako. Ka fa aretina ve zany sa ahoana aloha Raha ny fahazoko azy angamba ry andro dia mety entiny zavatra fotsiny izy roa ireo Ka razana vai zary ireo e Razana tao amin'ilay fasana tokony hamadihana fa ianao ve ahoana e? Zany tokoa ve ireo? Ny tatandry zareo sy ny bebeny no aty aminareo araka ny nambaran'ory. Ny renindry zareo sy ny dadabe ihany kosa ny anatrano. Ka razana ray monja ange no ato e? Jereo aloha fa mbola misy razana ray ihany e. Aiza nefa zany? Raha sara amin'ilay tao an-trano zao dia tao anaty armoara no ahitana ny razana ray ary tao an-dakozia ny raiko. Andraso hoe so tokoa ary mba nafitsafitsany ety draso aloha. Sokafy aloha armoara lehibe io e. Draso hoe io tokoa eniny ianao io. Te izy marina. Afa baraka ny fitafiana rehetra ato marina. Tsy efa milaza aminao Mahatsiravina. Tena tsy mbola nahita ohatry ty hatramin'izay nenako marina ry Noroka. Bata hoe tsy amin'ny namany etsy aloha ry izy ry andry fa maninona loatra reny vadika hoe inona dia nahazo azy tany ambanivohitra tany Inona no ataontsika ry andry mandeha any ange ny fotoana Ka zao angamba no mety raha araka ny eritreritro. Ndao aterina any ambanivohitra ny razana dia amin'ny fomba ahoana nefa e? Ka amin'izao fotoana izao no nanararaotana zany Ny fomba hitondrana azy nge? Tsy maintsy mahita fomba amin'izany raha toa ka vonona ianao tsy maintsy tadiavina. Raha taitra amin'ny toromasony ireo ka tsy ahitany razana eo dia inona mety zavatra hitranga ary ka? Ka iolgaza nge toa tsy nahatatidy izay zavatra nataony akory Fa ahoana ozy izy? Dia tsy isy fantany zany ray aza ny saika hitsofan'ny sifilety tamin'ny fahatahorana ino razana ioko. Nefa zany izy ihany nge efa nitondra azy niditra tetiko. Zava-doza nge zany ronoro Nory indray nefa toa mifanohatra amin'izany mihitsy fa tany tsara ny zavatra nataoniko. Ka any aminao nge zany misy ny vahaolana ronoro Zaza ny drahoana ny ovin'olona raha mampandreny zavatra mitranga man'olonako. Nefa za ve moa dia ilaza zany amin'izy amin'izy zao n'izy ronoro na misy inona tsy maintsy aterindreo avy eo hita eo dia ireo ve dia avely rereo andraso fa misy olona ampiandrasany azy ihany eo le dokotera namako zay. Zany hoe mpitsabo marary saina mantsy izy ary anatin'ny congé tokoa amin'izao fotoana izao. Aleo fa izy no tsotsika dia misaotra betsaka anareo reraka izy tamin'ny nataonareo mariny ataoko angamba fa mbola betsaka ny tokony atao ry ny nitoralolona fa vao ny apahany voalohany ihany zao vity zao dia ny fanaterana an'ireo razana ty amin'ny toerana misy azy zany saingy ahoana ho any amin'ny Noro sy Olga eny ny amin'izany reraka izy dia tsy maintsy dadabe rahiratra ihany no afaka manapaka an'izany na ny amin'ireo razan'ireo ihany kosa dia tsy maintsy ho izy ihany koa fa nahoana ka tena fahotana mahafaty ny vitany renaka izy ireny nandika ny fomba izy. Fa inona moa zany raha tsy mahadiso Ino fa inona zany ny nitoralolona hatramin'izao tokoa mantsy dia tsy azo hidina ny varavara-pasana raha tsy misy sorona atao ka ny razana nge efa ireo avokoa tsy maintsy misy sorona miditra alohan'ny razana milohan'ireo razambe ireo fa raha tsy zany dia anaraka azy tsikelikely ny fianakaviana manontolo nareo razana nentinareo ireo aza nge tsy mbola azo ampidirinao akory maninona tsara zany no voalazany dadabe rahiratra ary sorona ahoana mila fototra vaovao io fasana io satria efa niala tamin'ny toerana zany aina fototra no filaza azy dia ny ainizana tao amin'izany eno iza tokoa no anaiky ny tenany hoe atao sorona amin'izany tsy misy tokoa raha tsy afapady renaka izy ireny
Amin'izay tokoa ngamba vao mety hiverina ny sainy. Marina izany rakizy a. Dia inona nefa ny atao e? Ka aiza izy amin'izao? Tsy maintsy ajanona any an-trano izy. Mety handositra izy nefa raha toa ka tsy nifatorana reko. Aza adiny fa tsy tompony tena ntsony ankeriny fa entin-javatra e. Tena izay indreny tsy tao an-tsainaiko. Nefa efa misy olona miambina azy nge ao e. Eno a? Izay ngerakizy ny tena mahavalakitra e. Tena mba avonjeo rery ny ntoralolona, marina. Izao ngambe, andao aloha tsika ho any amin'ny dadabe rahiratra mba ahitana an'izay tokony atao. Dia izany rery ngarahiratra, efa reo avokoa reny razana rehetra e. Ka tonga eto aho miaraka amin'ireo ankizy ireo izany mba anontany anao an'izay fomba ialany ziogany reny ankizy reny e. Ny momba an'ireo razana angamba nefa fantatrareo tsara fa tsy mbola azonareo ahiditra ao am-pasan'ireo. Efa fantatra tokoa aloha izany rery dada rahiratra. Raha ny vanakosehana ny fahotana nataony tamin'io fasana io dia eto mandeha aty izy ireo aloha. Dia izy ireo ve novonoana atao sorona amin'izany a? Nandika faty izy ka, fa tsy maintsy atao izay fomba hiverenan'izany amin'ny laoniny. Marina tokoa tompoko fa nanota faty izy ireo, nefa somba misy zavatra hafa azonao atao kosa e. Tavaresaka tamiko ny fanahan-drazana ka mahatsapa ny alahelon'ny zanany azy izy. Ny amin'ny tsy fanarahan'ny fianakavianan'ny famadihana izany e. Tsy mahafoy azy day izy mivady iray aman-drenindreo, indrindra ilay varalahy. Ka izao no azoko atao angambany. Eny re tompoko? Eto aty izy dareny a, ka mila mandrindray alina ao am-pasanao miaraka amin'ireo razan'ireo. Ahoana? Maninona tsara? Izay no mety ahafahan'ireo fanahy ratsy miala ao aminy ka mahazo ny toerana ao am-pasanao e. Ny fanokafana an'io fasana io ihany mantsy no nazahoany an'izany ka tsy maintsy averina amin'ny toerana izany rehefa tsy afoy aina ho azy sika e. Ka izany ve tsy hitovy ihany e? Tsy ho faty eo izy ireo? Tsy rivotra tsy hazavana tsinitsiny? Ny fitahian'ny razana no hitahy azy ka ametraka azy ireo ho Zana-Drazana maro-potitra. Eny ary aza manahy ianao fa anidiny ihany izay dia tsy maintsy miakatra any ka. Eno ahy efa ty an-dalana ange izay izao eny dia misaotra anao indrindra nampandre. Fa izy izany ry andry voatazona any amin'ny polisy ange hono norsolga fa naninona hono ka hoe naratra be hono le dokotera namako nampiandrasina azy ireo. Nidaroany raha vao tsy nahita an'ireo razana atao tsony izy ireoko. Izany ve? Zava-doza tokoa nge no nafitsony. Izay nge hoe le efa nampanahay iny soa izany aloha fa mba nalaky voatsindrina izy ireo nampalemy azy. Ny manodidina raha teo na reny tabataba no avy hatrany dia niantso ny polisy ka any izy ireo amin'izao ka. Eny nefa misy mahatsara azy ihany aloha izany. Fa ahoana ka tsy renao nga le tenin'ny nitoralolona hoe mety tsotratra antsika tsony izy ireo satria netin-javatra fotsiny ka ao izany izao mba voatazona amin'ny polisy. Ary marina tokoa izay nanao izany ry andry ka izay nge ho ahy. Aiza ary izany toerana misy azy zany? Nory. Olga, fa manao inatsika. Reo fa efa mahatsiaro tena izany ka.
Iandry, fa isika zany Aty ambanivohitra tsika zao Fa manao inona ty Dadabe rahiratra anio no fotoana analana zavatra mipetraka aminareo ka maneke ary manarana zay lazaiko. Fa ahoana? Zimbanzimbainareo ny ason'razana ka itoeram-bazimpinareo. Tsy maintsy esorina aminareo nefa zany ary ny fitiavan'ny ray aman-dreninareo no aoka hanavitra nareo ao am-pasanao. De inona no ataonay amin'izany ry Dadabe rahiratra? Efa mivoy ny fasana ka hiditra ary handry indray alina ao. Ny lamba narakotra reo ny razana no lamba hotafinareo amin'izany satria reny lamba nentinareo reny no anisan'ny nanotanareo fady ny fasana. Raha pitsidolakandro vao azosika sokafana ny fasana ka eo no fotoana hanatanterahana ny fahamadihana lehibe zay nokasainareo tanterahana. Oreolka de ho vitatsika ve zany Ka tsy maintsy ho tanterahana elana amin'izao izao ary entina hanaporofona ihany koa fa manam-pitiavana antsika ny razana ka malaina fity azy amin'ny famadihana zany. Ka ataoko fa salama tsara ngambonareo ankehitriny. Ny fasana ihany koa efa voahity tamin'ny toerany ary vita soa tsara ny famadihana nkasaina hatramin'izay. Eny tokoa. Nahazo ny fahaleovan-tenany ihany izay ankehitriny. Fa nahazo ny asiandry tamin'ny fitondrana ny razana tamin'ny fiara koa ka tsy masany. Eny na izany aza misaotra betsaka anareo rehetra tamin'ny fanampiana. Raha tsy teo tokoa ngambonareo efa tsy haitsony izay nanjoana minata. Voaketsany hery ny fanaratsy tokoa ve tsika ronory? Raha ny marina aloha dia ny fomba nametraka anareo tamin'ireny toeranareo reny. Fa ono tokoa aloha ahoana marina ny tena fipetraka ny famadihana sy ny fomba ty aminareo ty? Mbola misy fotoana sy fitsipika tokony ajaina alohan'ny zavatra rehetra ary izay ny tsy nekeny Dadabe rahiratra hoe anokafana ny fasana zany tamin'ny fotoanany laninao izany dia ny fokon'olona sy ny joro zany. Fokon'olona sy ny joro ao zany ny mamalolona. Reo razambe reo dia tena mamiditra eto amin'ny tanàna ny fony fahavelony zany ary sarotiny dia sarotiny mihitsy ny tamin'ny fandalana ny fomban-drazana tahaka an'ireny dia ny famadihana zany. Ka zany nanaja an'izany tokoa ka voalaza fa hoe nanody vitana ary nandika ny fomba. Olo-tokana ary faralahy tsy namelana fahefany serinao dia mizokolamato aminareo no nafarana tamin'izany. Eny samy teo an'izay ary samy nareny tenin'ny dadany amin'ny famadihana. Efa maty nefa izy ka tsy mbola voafindra taminao feno no fahefana ary izay ny tsy nanekeny Dadabe rahiratra an'izany. Ny toralolona. Fa fahefana inona moa zany? Ka tsy inona zany fa lovana velan'ny razany. Lova? Inona le lova? Misy fanafody maromaro navelan'ny razambe fa izay ary tsy maintsy lovain'ny taranaka ty aoriana. Ny raha nahalala fa iny mahatampoka iny ny zokinareo izay mitana azy zany. Tsy vita nefa ny famondrana azy io ka izay no nampifamototra ny zavatra rehetra. Ianao no mihevitra fa fananjana ny fomban-drazana ny nataonao nefa mifanohitra amin'izany aloha ny tranga. Satria hoe tsy teo am-pelantanako zany io fanafody io. Marina tokoa zany. Ka hono ary mamalolona. Aiza moa zany io fanafody io amin'izao? Any amin'ny Dadabe rahiratra no akanao azy. Ory mamalolona. So mba le tavoahangy kely meny azy zany. Nefa tokoa narinao. So aza fa tato ny very ka mba hitako ihaniko. Tsy nilaza tamiko an'izany nefa izy. Zany dia tsy azo lazalazaina foana ary tsy mbola fotoana nanolorana anao azy tamin'izany. Nefa dia nomeny zany ka nandraiky narary mihitsy izy taoriany zany. Tena mba lalina indray zany. Izay no nilaza ombenombeny fa Zana-Drazana ratsy fipetraka ianao nory zany satria tokony andova nefa tsy voatolotra. Fa tsy misy idirany mandalana tsy ny famadihana akory zany Namadika avokoa ny fianakaviana taloha ka noho ny lova tsy voafindra taminao no anton'izany.
Zay mazava angam'izay tsy manaiky ny razana raha vao tsy manatompo io fahefana io de le fanafody zany. Ka tsy azoko mihitsy zany ahoana ny tena marina amin'ny fanafody io? Zany hoe etiko manaraka amin'izay alehako rehetra zany. Anarana fotsiny zany fa fomba maro reny ny tanterahana amin'izany. Mbola ho hitanao eo moa Ay varery mamalolona. Ny afatra de ny hoe manana ny fomban-drazanao ianao tsy azon'iza dikainy zany fa misy ihany kosa ny lalàna mifeny tsirairay mandala an'izany fomba zany. Ny fomban-drazana nge tsy hoe ratsy akory fa ny olona ankehitriny aza matetika no mivoana. Raha zany ohatra ny mamperitreritra ihany koko. Inona ny mamperitreritra anao ry Andry? Ay ve ka manana fahefana tanteraka toy izany ny razany? Manana izy fa tsy vovoka fotsiny araka ny fiheverany maro azy akory. De zay no lasananay ombieny fa Zana-Drazana Ratsy Fipetraka zay satria tsy mbola voafindra io fahefana io. Fa ankehitriny kosa de ho Zana-Drazana maro-potitra amin'izay nareo menadahy mahefa be ary ampitahony amin'ny taranaka faramandimby ny asy ny razana sy Andriamanitra. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany sederana antenaina R.D.B. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Zana-Drazana Ratsy Fipetraka. Ireo nanome aina ny tantara Vantsoa, Lanto, Liva niaraka tamin'ny Falsy Sinaizy ary Bruno. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa.